Mahenika ny faritra 12 kosa ireo komity mpanahona ny professeur Alain Tehindraza kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena avy amin'ny antoko Enina. Resy lahatra amin'ireo fandaharana asan'ny professeur Alain moa izy ireo. Fanazavana. Manosika anazy zany anoana ny kandida professeur Alain dia amin'ny resaka foto-drafitrasa sy programany asany anatiny izay ho tanterany amin'ny fitondrana vaovao amin'ny 4e république. Tsara ho marina ihany koa fa professeur Alain dia anisany olona mandala mpiavana zany resaka social. Dia izy ihany koa zany anisany miady zany sy manaparitaka n'ilay gouvernance partagée izay tsisy vina amintsika amin'izao fotoana zao satria lasa mivangongo aty amin'ny fitondrana mahefa zany amin'ity mpitondra ny fahefana. Fa amin'izao fotoana zao zany dia anisany miady an'izay andriamatoa Alain izay milatsaka kandida amin'izao fotoana zao. Ny zavatra andrasako dia amin'ny professeur dia amin'ny fitondrana zany vaovao amin'ny 4e république izay anatanterahana an'izay foto-drafitrasa izay apetran'izay. Manentana antsika rehetrarehetra mba hifidy an'ny professeur Alain izay laharana faha 12 ao amin'ny bulletin unique fa izy no hitanay mpandroso an'ity firenena malalantsika ity.